Eo afaka va ianao? Eo afaka va ianao? Fandarany iarana fiangonana Refy. Fiangonana Refy. Androndrakely. Mbola manolotra ny arahaba ho anareo rehetra zay efa eo potitry ny fahitalavitra ny tenako amty andro anio ity. Hoy aho aminao aminareo rehetra ahitan'Andriamanitra miasa indray ane ianareo ao anatin'ny fotoana anarahana ny fampianarana zay entiko. Ho sitrana ihany kio ane ianao zay marary ary ombany herin'Andriamanitra anafaka anao amin'ny olana na inona zany olana zany anafaka anao ane ny tenin'Andriamanitra zay ambarako androany. Miteny an'izany mantsy aho satria misy teny zay ao anaty baiboly ao amin'ny Salamo 7:1 de ny 1:20 zao voasoratra manao hoe nandefa ny teniny izy asitrana ny marary ary nanafaka azy tamin'ny longoa ny anjerany. Toy ny fanaotsika aza tompoko dia lokana fotoana indray isika anaovana vavaka mielon'ny ny tena anabarako ny tenin'Andriamanitra na mielon'ny hitondrako ny hafatra. Ka voalohany am'izany tiako ianao ianareo zay mahita sy mandray am'izao fotoana zao mba anamafy ny fanekenao an Jesosy fa izy tokoa no tomponao, izy tokoa no mpamonjy anao. Tiako anao anamafy ny fampandrosoanao an Jesosy ho ao anatinao. Tsy misy azon'Andriamanitra atao mantsy, tsy misy azona atao arabaky teny raha ohatra ka Jesosy Kristy zanak'ilay tokan'Andriamanitra lay nomena atsika ka hoe tsy hitany ato anatsika, tsy nahazo toerana ato anatsika. Ary tsy misy azon'Andriamanitra atao ihany koa raha tsy aorinao ao am' Jesosy ny fononao. Mazava be lay teny nataon'i Jesosy Jaona 4:12 manao hoe izao ny lalana ho Jesosy, tsy misy makany am' ray raha tsy amin'ny alalako. De mazava ho azy ihany koa hoe ny ray tsy afaka anao na inona eo amin'ny fiainatsika raha tsy efa hitany ao amitsika Jesosy. Jesosy tompoko no lalana. Manaova vavaka ho fanamafisana ny fanakianao an'izany ianao. Faharoa, manaova ihany koa anao vavaka fifonana raha ohatra ka nahatsapy anao fa efa nanota tamin'Andriamanitra na hoe nanota tamin'Andriamanitra tatoato kanefa tsy mbola nanaovanao fifonana, tsy mbola nanaovanao fibebahana zany fahotana vitanao zany. Araka ny voalazan'ny baiboly mantsy ny fahotana no mampisaraka ny olona amin'Andriamanitra. Aza fahotana zany no rindrina na ihany koa hoe hefitra manakana an'Andriamanitra tsy ho tonga eny aminao mba hiasa eo amin'ny fiainanao. No zany amafisiko fa tokony anao fifonana sy fibebahana amin'Andriamanitra ianao raha ohatra ka tena nanota tokoa. Isaia 5:2 no milaza izany. Fahatelo, ao anatin'ny vavaka zay ho ataontsika rehefa avy eo ity mitonanao ny iny fa andro ny tompo ho anao ny andro androany. Andro zay anehoan'Andriamanitra ny tanany mahery, ny tanany magaga eo amin'ny fiainanao mba hitahina anao manokana ekeo amin'ny finoana zany fampahiresana ataoko ho anareo zany tompoko. Hivavaka ritsika ka dia aoka andeha arak'izay fanentanana zay isika rehetra tompoko. Aondrany lohanao de apetrao amin'ny filohan'ny tananao de hivavaka tsika tompoko. Ry Andriamanitra rainay malala, rainay zay any an-danitro, misaotra manome voninahitra anao zahay fa Andriamanitra tsara sy mpanao tsara ianao. Misaotra no ty andro androany ity, andro zay nomenao anay, anehoanao fa tena ty anay ianao, anehoanao fa anao zavatra lehibe eo amin'ny fiainanay ianao. Tompo Andriamanitra tsy toa apetraka hiampelantananao ny fiainanay, akinay aminao ny fiainanay,
eky anay Jesosy Kristy fa izy ny tompo sy mpamonjy anay ary anaovanay fifonana eo anatrehanao ny tsy nety rehetra nataonay tompo tatoato na hatram'izay ka tsy mbola ny bebanay mba tsy hisy hevitra ampisaraka anay aminao am'ty androandroany ity ka ny teninao zay hotorimy mpanomponao androany dia ho teny amonjenao anay tokoa anafanao anay ary hitahinao anay rehetra omenanao Andriamanitra ratsy toane ny dera ny ady ary ny voninahitra amin'ny anaran'i Jesosy no anaovana vavaka misaotra ray amen. Eny ary tompoko ny fampianarana entiko ho anareo androany dia fampianarana mikasika any amin'ny fofo mikasika any amin'ny fotsika zanak'olombelona aorinan'izany dia ivavaka ho anareo aho ivavaka ho anareo aho mba hositran'Andriamanitra ny fo zay marary ivavaka ho anareo aho mba hiala ny vesatra nataony devoly teo amin'ny fonao ivavaka ho anareo ihany koa aho mba ho araka an'Andriamanitra ny fonao ho fo madio ary ho fo miova tokoa ho fo misintona an'Andriamanitra anao famonjena sy anao fahagagana amaky baiboly azy isika araky ny voasoratra ato amin'ny Jeremia 7:10 de vakina ny 1:7 sy ny 1:10 eno tsara ke ny voasoratra ny fo de mamitaka mihoatra no zavatra rehetra sady manana aretina tsy azo tranina iza moa no mahafantatra ny aminy 1:10 zao Jehova no mpandinika ny fo marina zany sy mpamantatra ny voa marina zany mba hanome ny olona rehetra eno tsara ke mba hanome ny olona rehetra araky ny aliany avy de araky ny vokatry ny asany riavana malala ianareo zay mahita sy mandre ahy zao ny teniko aminareo toy ny tova rehetra ihany koa ny fotopoko toy ny tova rehetra mety marary ao zao reo olona zay marary eo amin'ny tsinay ohatra zany marary eo amin'ny aty marary eo amin'ny vavony fa misy kosa ny olona sasany de marary eo amin'ny fo ary lay aretina zay eo amin'ny fony olona dia azo lasaina fa amin'ny karazany tena hoe amin'ny karazany fa ny mampiavaka azy amin'ny tova rehetra de ity omy baiboly manana aretina tsy azo sitranina ny fo omy baiboly lay nyvakina teo 1:7 manana aretina tsy azo sitranina ny fo zany hoe misy aretina mahazo ny fony olona no tsy vitany dokotera ny mitsabo azy na ny manasitrana azy fa ny azo antoko kosa nefa de izao azon'Andriamanitra sitranina ny fony olona marary ary azon'Andriamanitra sitranina eo ny eo ny fony olona marary azon'Andriamanitra afahana ny fony olona na manahoana sy manaona ny endrika zay mamatotra azy ijoroko vavolombelona aminareo ino tsara ty fidorony vavolombelona ity tona vitsivitsy lasy zay nisy lehilahy iray narary tao amin'ny fony narary fo izy de araky ny tantarainy tamiko de isam-bolana dia miditra hôpitaly foana izy de amina million ny vola efa laniny tam'izany ny tsabona azy ny fidianana fanafody ho fanasitranana ny fofo ary efa namoy fo mihitsy izy tam'izany satria efa tsy nanantena ny ovelona intsony no nylay heriny lay aretina teo amin'ny fony lehilahy manambady izy lehilahy manambady manjanaka izy kanefa no lay aretina ho fo de tsy mahazo miasa tsy mahazo manao effort olana lehibe zany riavana olana lehibe tena olana lehibe teo aminy zany fa isaorana nefa tompandriamanitra fa tamin'ny andro voalohany zay niona tamiko tao amboroko satria nandre toroteny nataoko izy de tonga tao amboroko de raisiko izy
de nataoko nyfampaherezana fampianarana tenyandriamanitra de avy eo nivavaka ho azy aho de akory ny zava-makaka riavana fa tena sitrana teony eo lay lehilahy sitrana teony eo lay lehilahy tsy verina tamin'ny tsony ny aretina teo amin'ny fony ary reo fanafody zay nampiasainy tam'izany de efa najanony tanteraka nisy tam'ireo fanafody zay lovidiny lafo be aza de tsy nampiasainy tsony fa najanony tanteraka sitrana izy efa miasa izy am'izao fotoana zao gaga daholo reo namany gaga daholo reo olona mahafantatra azy raha nahita azy en forme tsara ary efa nisy fotoana azy a nitoroteny tamin'ny fiangonana anankiray tao Moramanga aho de nanaraka tany izy dia nijoro vavolombelona tao am'ilay fotoam-pivavahana ary nilaza hoe anao azakazaka azy de efa mety amiko am'izao fotoana zao zany tratraidrany no manam-poro fa Andriamanitra rery ihany no mahay manasitrana ny fon'ny olona zay marary omena an'Andriamanitra ny tera sy ny aja ary ny voninahitra ny am'izany fa soavana lehibe nataony tam'izany lehilahy zany faharoa ijoro vavolombelona ihany eo ray volana teo eo ihany ko zay a nitoroteny tao amin'ny fiangonana anankiray tamin'iny RN4 iny aho marimarina kokoa tao mahitsy ampolony no iaho reo olona narary teo amin'ny fo no sitrana araka ny fijoroana vavolombelona nataon'izy ireo tam'izany dia mitovitovy amin'ny fijoroana vavolombelona hoe taorina n'lay vavaka zay nataoko azy de natsapy zareo hoe ohatra ny zavatra niongotra ny zavatra niala tao amin'ny fon'izy ireo de taorina zay tsapany ho sitrana ny fo lasa niala lay ohatra ny zavatra palpité be tao anatiny tao niala lay zavatra mitondra tahotra ary natsapa fiadanana aza ny sasany araky ny fijoroana vavolombelona riavana tahaka zany ihany ko no tian'Andriamanitra atao ho anareo zay matsapa fa misy aretina eo amin'ny fo na misy famatorana hafa mahazo anao eo amin'ny fo aby noho zany mitona anareo aho am'ty androany ity ny iny fa andro ny tompo ho anao ho anareo ny anio andro ny tompo ho anao ho anareo ny anio andro anasitranana sy anafahana ny fonao zay mbola marary tokoa anio tena raiso fahasoavanao anao ty afatra entiko androany ity zay no tapany voalohany fa ny tapany faharoa ny amin'ny fampianarana kosa de ity araka ny voalaza amin'ny baiboly eo am'lay Jeremia 7:5 de zao voasoratra ny fo dia mamitaka mihoatra no zavatra rehetra sady manana aretina tsy azo tanina ny fo de mamitaka mihoatra no zavatra rehetra zany hoe ty fontsika olombelona ity zany de tena mamitaka tsara ny afantaranao zany mba tsy ho voafitaka ianao marina fa fonao le izy fa mba tsy ho voafitaka ianao tsara ny afantaranao zany mba ahafahanao mitandrina ihany ko nyty baiboly ambara matsy de zao hoe tsy ny zavatra rehetra ho iaho tonga ao am-po na ny zavatra rehetra tiany fo ho tanterahana de tsara daholo tsia zany no valiteny omeko anao mety hitondranao ho amin'ny sitrapon'Andriamanitra ny fo fa mety hitondra anao ho amin'ny fampitena ihany koa anefa ny fofo ka mila mitandrina tsara ianao sao voafitaka mila mitandrina tsara ianao ho iaho sao voafitaka aveliko indray le teny Jeremia 7:5 ny fo de mamitaka mihoatra no zavatra rehetra ny tetika ratsy entiny fo eo amin'ny olona mba ho voafitaka le olona riavana mazava ny voasoratra ka ny vahaolana de zao ary vahaolana tena tsara izy ity mila diovinao ny fonao zay zany le vahaolana
etiko ho antsika rehetra mandre an'izao afatra etiko zao mantsy zavatra marina rehefa ny fo no maloto dia afaka hitondran'ny olona ho amin'ny zavatra ratsy izy mila diovinao ny fonao zay le vaolanao ia satria rehefa ny fonao no maloto dia afaka hitondranao ho amin'ny zavatra ratsy izy hitondran'ny olona mba hiteteny foana na hoe anaonao foana ohatra rehefa tezitra ny fo maloto rehefa tezitra ho eo ny fo maloto de mavita manozona olona izy mavita manozona vady aman-janaka ihany koa izy tena mahavariana raha ohatra ka ny vady aman-janaka tokoa no zoninao de anao ahoana ny fiafaranareo mianakavy fantatrao fa tsy tokony ataonao zany fa lay fo maloto no mibaiko an'le olona mba anao zavatra tahaka zany ary misy azy mavita mitondra an'le olona amon'olona na ihany keo hoe amono tena ry avanao tsy efa naheny fomba fiteny tahaka zao ve ianao hoe nety ho fony izy tamin'iny nety ho fony izy tamin'iny ny olona zany de matsapa fa le fo de tena mitondra ny olona tokoa zay natonga ny teny tery aloha hoe mila mitandry anao satria io fo io de afaka hitondranao ho amin'ny zavatra ratsy ho amin'ny zavatra tsy izy kanefa ihany ko moa isaoran'ny Andriamanitra fa afaka hitondranao ho amin'ny sitrapon'Andriamanitra ny fo ry havanao mampijaly sy mampahory tena mampijaly sy mampahory ny fo ny fananana fo maloto ary mafoy andrianana mihitsy rehefa tena dinihana fa ambony zany manahakana ny herin'Andriamanitra tsy asa eo aminao ny fo maloto na de efa mpiny kristianina azy anao na de efa mpivavaka be azy anao na de efa nanolo tena ho an'i Jesosy azy anao raha ohatra ka mbola velanao maloto ny fonao de voasakana ny herin'Andriamanitra tsy asa eo aminao noho zany de aveliko oatra hoe diovy ny fonao tompoko diovy ny fonao ahoana ho Jeso ahoana ho ny baiboly ao amin'ny salamy fa raiky amby dimampolo to zao voasoratra salamy fa raiky amby dimampolo mazava be mihitsy le voasoratra andininy fahafolo to zao voasoratra hoe ho Davida amrony fo madio aho Andriamanitro amrony fo madio aho Andriamanitro ary ahoana ho Jesosy Kristy any amin'ny Matteo toko fadimy any andininy favalo sambatra ny madio apo fa izy no ahitan'Andriamanitra tiany Jesosy ambara zany de zao rehefa tsy madio ny fonao de tsy ahitan'Andriamanitra ianao tsy ahitan'Andriamanitra miasa eo fiainanao zany ianao titra mampivavaka anao entinao titra kristiana anao entinao fa tsy ahitan'Andriamanitra miasa zany ianao rehefa ny fonao io no mbola maloto ny fantanina mety mipetraka gama de zao ahoana no atao azy ho fanadiovana ny fo maloto ahoana no atao ho fanadiovana ny fo maloto voalohany tsara raha mandoalika mivavaka ianao zany hoe manokana fotoana mivavaka eo ampandoliana ka am'zany ianao no manamafy fa any Jesosy anao efa nino a Jesosy anao efa nandray a Jesosy anao am'zany ianao no manamafy hoe efa nampandroso a Jesosy ao anatinao ianao de ao anatin'zany manaova vavaka fifonana ianao eo anatren'Andriamanitra no reo zavatra ratsy tao anatiny fonao dino daholo hoe inona zavatra ratsy tao anatin'ny fonao de manaova ianao vavaka fifonana ny am'zany de avy alao ihany ko ny eloko reo olona zay nanafotoana anao nandratra ny fonao natezitra anao aza mitazona alahelo mihitsy ianao nge ny olona zay nananao alahelo nge vita foana ny fiainany fa ianao zay ratsy fo no ny nataony no zavatra ratsy nataony no anana olana ka aza mitazona alahelo na lolo-po ianao araka fomba fiteny ahoana ho Jesosy amin'ny marika toko fairaika amby folo ao andimy fadimy amby roapolo
mazava ny teniny raha mitsangana mivavaka ianareo o jesosy ka eo nareo no matsiaro matadidy fa misy olona anananareo alahelo manana alahelo aminy anao satria tsy meny ny volanao ohatra izy ndray no avivava anananao alahelo izy satria nanafotoana anao ny teniny na ny fietsina anananao alahelo izy satria tsy haiko zay zavatra ratsy nataony teo aminao de hoy jesosy manao hoe avy aloha ny elony raha eo mpivavana no mahatsiaro an'izany avy aloha ny elony lazao amin'Andriamanitra eo Andriamanitra eo avelako ny eloka zay nataondrano tamiko avelako ny eloka no zavatra ratsy nataondranona tamiko zay ny fampianara Kristy ary farany mangatay ianao mba omeny tompo fo madio ahoana hoy Davida raha nivavaka izy salamy faraiky amy 2:10 amorony fo madio aho Andriamanitra ao apio aho mba ho voadiny foko apio aho mba nana fo madio ijoroko vavolombelona aminareo a ndre mandeha nisy vehivavy anankiray efa tataraiky any izy ty tamin'ny alalan'izao afatra hitiko zao de nisy vehivavy anankiray a tonga tao amboroko ndresaka tamiko fa marary izy tsy nety sitrana mihitsy e vehivavy io nefa le fiangonana misy azy de karaza le fiangonana tena mpivavako any marary tena hoe manana fahasoavana mpivavako any marary fa tsy sitrana mihitsy izy tany de hitanao fa rehefa tsy sitrana de mandeha ny sainy mandeha ny eritreritra hoe ahoana rina ataoko de nisy mpiara-vavaka taminay a no nitaona azy hoe andao a ho any fiangonana misy anay de niona tamiko tao amboroko izy de vavaka ho azy ihany koa fa tsy sitrana izy e indrosa intelo isan-kerinandro izy tonga amboroko de mivavaka ho azy fa tsy sitrana izy fefa taty orina vo fantatry hoe ay ny fony vehivavy io a no olana satria ny tao fony tao na loto na ratra de tsy afaka namela eloka de zay fo maloto fo maratra fo tsy afaka namela eloka zay no fototra natonga le aretina teo aminy tsy nety sitrana tsy nety sitrana ka rehefa nambarako taminy ny marina mikasainy am'ny fo hoe mila diovina mila mamela eloka ka rehefa nandray izy de nataoko mivavaka de akory ny fagagana na izao ary de nahery mitombo finoko fa sitrana le vehivavy roa andro taorinany nanaovako le vavaka nefa zany vehivavy zany araka ny fidorana vavolombelona nataony dia roa taona narary foana tsy nety sitrana mihitsy kanefa dia fotoana vetivety andro vitsivitsy de sitran'izy satria nidioviny ny fony ary namela eloka izy namela ny eloko re olona zay na nisy ratsy azy izy ka hoy aho hoe andro ny tompo anao ny androandroany sitraka Andriamanitra ny amonjanao manoloana ny olona rehetra misy o ny fiainanao ary sitraka Andriamanitra ny anafaka anao amin'ny areti-po anafaka anao amin'ny fanagajana mahazo ny fonao mino an'izany fa ataon'Andriamanitra tanteraka zany tapany fahatelo sady farany amin'ny fampianarana ataoko ity tsara ihany ko ny afantaranao ny afantaranareo mpanaraka an'izao afatra zao fa nisany lasipatry ny devoly ny fony olombelona anisany lasipatry ny devoly fantatry ny devoly matsy fa rehefa ny fony olona no azo ny atanana dia azo ny atao ny mitondra an'izany olona zany arak' zay tian'lay devoly na ekavy na ekavanana amin'ny alalan'ny fo voafatotra ohatra no hitomany an'le olona mba hanota ary de tsy maintsy manota le olona satria le fonao mihitsy rehefa azo ny devoly atanana amin'ny alalan'ny fo voafatotra ohatra no hitomany an'le olona mba anao ny tsy fanao ary voabaiko ny arabaky te mihitsy ny olona rehefa azo ny devoly eo ny fo ary azo ny devoly atao ny baiko ny fon'ny olona voafatotra ho ratsy toetra ho ratsy fo ho mora tezitra ho mora mankahala azo ny devoly atao ny mibaiko ny fon'ny olona voafatotra ho mora malahelo ho mora ambahitana lolom-po ary avesatra mandritry ny androm-piainany eto ambony de tany ity avesatra andro manalina vitany devoly ihany ko
ny mibaiky ny olona voafaty eo fo anao zay tiny de voly atao ohatra efa nisy ity ny toriteny atao amin'ny fiangonana anankiray de tamin'ny andro faharoa de zao ny tengo tam'izany ny vavaka zay ataoko androany dia spesiala ho andre olona zay marary eo amin'ny fo voafatry ny devoly eo amin'ny fo ka dia miomana avokoa ianareo zay voagejo eo amin'ny fo fa anafaka anareo Jesosy amin'ny alala vavaka ataoko zay mihitsy zany le fomba fiteniko raha nytoriteny tao fiangonana anankiray akory ny ataran'ny olona rehetra na izany mba tatra kely satria tsy naposiko nisy vehivavy miperaka atao amin'ny seza manoloana de vita no nitsangana de zao ny teniny zaho izy tsy maintsy masika zaho izy tsy maintsy masika tsy vehivavy adalo io vehivavy io fa vehivavy endry vehivavy manana andraikitra tao am'le fiangonana gaga ny ray fiangonana tena gaga hoe iny tataony madamy ranony andray manala baraka ary na le pasterany azy de tsy naetsika tsy nateny nahita ny fetsika nataony nitsangany sady namokona totondry hoe zaho tsy maintsy masika zaho tsy maintsy masika de aveo moa voatery ny antsola hoe raha mba mety aloha ngambany alaina kely vehivavy io hoentina ao amin'ny efitrano anankiray mba anaovana vavaka de nentin'ny olona tany izy riavanao ataony devolona sibatra ny fon'ny olona tena ataony mihitsy azahoany fon'ny olona ka mila mitandra tsara tsika fandrao azony eo amin'ny fo ianao ho fa manarako ny afatra nefa de zao na manao ahoana sy manao ahoana fisehon'ny aretiny eo amin'ny fo na manao ahoana sy ahoana ny famatorana mahazo fonao ataony devoly taka ilay nambarako teo na inona olana efa netiny teo aminao satria mpitondra olana be mihitsy ny areti-po mpitondra olana be mihitsy ny devoly mpamaritra ny fo de zao ihany afaka anasitrana anao ny tompoandriamanitra androany afaka ny amonjy ny fonao voafatra ihany koa izy ainao tao daholo ny zavatra rehetra vitany zany ny angatako aminao de zao manana etaetany ho afaka androany manana finoana fa mpamonjy sy mpanafaka Jesosy Kristy tsy hainao nino nova fonao ratsy ho lasa tsara tsy hainy dokotera nino nanasitrana ny aretina tao amin'ny fonao fa hain'Andriamanitra ny manova ny fonao ratsy ho tsara ao anaty baiboly zao de misy fomba fiteny hoe ny fo vato hosolony fonofo hain'Andriamanitra hainy Jesosy ny manafaka anao mba tsy hokejainy devoly intsony ny fonao fa ity misavatra anankiray tiako ambara meloha ny vavako anareo satria nyresaka mikasika ny amin'ny fitiavana fanambadiana atao ao fa ny olona voafatotry ny devoly eo fo de manana olana ara-pitiavana tsy maintsy ary manana olana ara-panambadiana sy ara-tokatrano amin'ny alalan'zany famatoranao fo zany no hitondrana le olana eo amin'ny lafa fitiavana sy ny fanambadiana ary ny tokatrano fa izao hoe hivavaka ho anao ho anareo ao fa koatry zany tsara aminareo ny mamonjy ny fotoam-pivavana zay ataonay fiangonana refy androtra kely satria tiako ho afaka ianao fa mampijaly sy mampahora ho iaho ny aretina mahazo ny fo na ny famatorana ataony devoly eo amin'ny fon'ny olona na ihany ko tongava miona aminay miresaka aminay afanay manorevitra sy manao vavaka manokana ho anao ireo moa fandaharam-potoana ny andavanandro talata sy lakamisy ary ny alady mitra intelo amin'ny fitsasany sy amin'ny folo ary amin'ny ray ora sasany io moa telefona fanareo mifandray amiko ny dera sy ny ajany ary ny voninahitra de ho an'Andriamanitra heriheriana miomana ary ianao andray fahasoavana amin'ny alalan'izao vavaka ataoko izao apetrao amin'ny fonao ny tananao kavanana apetrao eo amin'ny fonao ny tananao kavanana ary mino fa isy herin'Andriamanitra anafaka anao am'izao fotoana zao hivavaka atsika tompoko ry Andriamanitra rainay malala rainay masina rainay zay ny an-danitra makasitraka anao zahay no ty andro androany ity zay nomenao anay ka nafahan'ny mpanomponao nitondra ny afatra mba ho famonjena ny tsiraray avy malona ny aretiny eo amin'ny fo sy ny famatorana ataony devoly eo amin'ny fo mamindra fo ianao Andriamanitra mamiala eloko anao
amin'ny anaran Jesosy Kristy. Sitranina ny olona rehetra marary, naretina iny naretina iny, sitranina amin'ny anaran Jesosy. Ary naretina eo fo esoriko manokana, didiko iala, didiko iala, didiko iala ny aretina eo fo. Miala amin'ny mavesitra rehetra eo amin'ny fo. Ary mandidy fanaratsy-pamatra ny fon'ny olonao, mandidy zany amin'ny anaran Jesosy Kristy miala. Tsy maintsy miala, satria ny anaran Jesosy dia anarana mahery, anarana magaga, anarana manafaka, anarana manasitrana. Misaotra ry Andriamanitra io, lay Andriamanitra tsara indrindra, tompony zao rehetra zao. Misaotra ny amin'ny fahasoavana nataonao androany, nidera sy nihaja ary ny voninahitra ho anao irery ihany. Misaotra tompo, ho tonga fo vaovao ny fon'ny olona, iova tanteraka ny fon'ny olona amin'ny anaran Jesosy. Amen. Zay zany tompoko ny afatra netiko ho anareo tamin'ity androandroany ity, ka dia mirary ny fahasoavan'Andriamanitra lehibe tena lehibe ho anareo ny tenako. Aza misalasala, aza mangatakandro, tongava tompoko mamonjy fotoam-pivavahana zay karakaranay fiangonana Refy na tongava miona aminay, fa Andriamanitra amindra fo aminareo. Zay zany tompoko dia manao mandram-piona veloma tompoko amin'ny herin'ny ray eo. Eo afaka va ianao? Eo afaka va ianao? Fandaharana iarana fiangonana Refy, Androndrakely.